Ianao ve leny tadiaviko? Eny tompoko, izao le resaka mandehaninao foana. Inona ny azoko atao anao? Tsy mety maty aho. Afaka vonoanao ve za? Matetika ny olona mitady izay mahatsaratsara amin'ny fiainany fa ny anao hafa mihitsy a. Tsy tiako ny miaina ohatr'izao. Tsy tian'ny fianakaviako aho sady tsy avelan'izareo hiara hitoetra ao aminy. Tsy misy azoko atao anao amin'izany fa resaka kontra ny ataoko aloha hatreto. Mbola tsy azoko atao izany mamon'olona izany na dia tiako atao azy. Tena tsy afaka manampy anahy mihitsy ve ianao? Mba hampio resa aho. Tsy afaka fa hialako tsiny aminao. Eny ary fa misaotra betsaka e. Iza moa ny anaranao teo? Dialy ny anarako. Nanao ahoana le Diany lasy-joro? Nandefa mail foana fa zao ianao vao tonga. Somary sahirana kely ahy. Fa ahoana? Be dia be mihitsy ny fanontaniako. Fa ny ato mbola tsy mivaliana elahy. Valeo aloha dia miresaka ny toyintsika avy eo. Ianao ve ilay nanao fanarahana tamin'ny dadan'ny landy? Sao dia ianao koa ary ny namono any landy? Fa ahoana? Raha araka ny fitantarany indrina dia karazana divolo ohatranao no namono any landy fa tsy namono tena izany izy. Efa napozipozo kely ihany. Efa napozo kely ihany? Inona ny marina fa sao ianao no namono any landy? Tsy izao no namono any landy. Izao mahalana izany nivadika amin'ny fanarahana efa natao izany. Olona mamadika ihany nataoko an'izany. Mora ihany amin'ny tena izany rehefa devoly ianao. Fa iza no namono azy? Misy olona ato an'eritreritro izay. Devoly moa izany. Fa manana problème misika raha izay ny tena marina. Afaka mba hangalanao information ary ve momba an'izay e? Meko vaovao ilahy fa za matahotra. Fa zao, raha fantatra ny arinany hoe misy idiranao no nahafatesany landy dia miady sika. Aza taitra ilahy. Tsika ny mpinamany. Zaho mahay miara-miasa amin'ny namako. Aresy joro. Lasany amin'ny ray aman-dreniny maly izy. Dia ahoana ny rehetra? Miasa mitoy ihany a. Afaka ataoko rery izay tokony ataonay ka. Dia misaotra betsaka koa aloha nampilaza fa hoe matotoa ilay voangina lehanay tany Moramanga. Mety tsy nandena ireo raha nilaza amin'ny marina dia meloa. Izany Dialy izany no manana an'ilay ifoka. Iza? Dialy. Tonga dia ianao izany anaran'izany. Izay no lazainy. Dialy. Dialy. Ay, Dialy! Bandy nitady fanarahana tamiko efa ela be tany Toliary izay. Bandy tsy mety maty izay izy io. Sady lava ranjanana. Tsy mety maty? Angamba isan'izany koa? Maty izy fa impito. Amono azy no nitadiavany ahy tamin'izany. Nanintona kely ihany izy dia narahako maso foana. Ny henoko izao hoe ao Antsirabe izy. Inona ary no mahatonga azy amin'ity resaka ivoka ity? Dia tsy haiko fa izay no lazainy voangy. Ndraso aloha. Lolo vokatra izany ilay Dialy? Mazava ho azy. Efa tsy magaga intsony. Joro ary izany no resaka tamina matotoa. Makanisana Antsirabe dia aleo lahy tsy mandeha irery izany fa mamay ny andro amin'izao. Misy an'izany resaka lany izany koa. Atsomira dia miaraka lisany. Alaivana amin'ny Dialy ilay ivoka. Miomana foana ihany lisany. Zay. Ahoana? Fangaly arery nandeha taty. Ary lasa izy joro. Fangatsy ny teny Asmodé.
Zay sisy ngany eo na va ialany eny ny antso anahy. Lasa ny ambanivohitra any amin'ny ray aman-dreny ny joro fa zao any nitsoka anao e. Ie, fa hoe ahoana e? Efa azoazoko an-tsaina ihany nefa nampiala amin'ny asan'ny asomody angambany. Ka zao le izy ary ny raha ny asa hitady an'le ifoka efa hainao ihany moa momba an'izay fa hoe olona maty hono nanana azy io farany. Efa maty? Dia ahoana koa ny fomba ionana amin'izany? Sa napetrany tamin'olona le zavatra tadiaviny io ve? Izy ny tsy hoe olona efa maty tanteraka e. Faraka ny filazany azy dia olona maty izy io dia verina mitsangana indray. Ohatran'izany ny filazany azy a. Raha azoko tsara anie zany ny tenin'lahy dia karazana lolo vokatra izany olona izany. Dia aiza hono nahitana azy? Araka ny filazany azy modea dia tany amin'ny faritra Androhitany nahitana ny dialy farany. Dia nitsokana kaobira izany izy avy eo e. Antsirabe? Antsirabe zany ny tia ka malalaka be. Dia aiza ho aiza hono? Indray ny tsy haiko a. Fa izy koa ny ohatra ny maikamaika be izany ny resaka tamiko e. Tsy maninona izany fa anity eo e. Aleo fotsiny ezahana izay havitan'ity malaky. Sa hoanao izy alahy? Voalohany indrindra aloha dia mila makany amin'ny commune tsika sy alahy manontany an'izany anarana tenenin'ny lahy zany. Dia commune aiza nefa? Hitsofohana daholo rehefa commune farany ve tsy hita eo ihany. Araka ny fitantarany azy a dia olona ranjana ny dialy. Ka sarotra ny andresena azy raha mivantana. Mety ho marina ihany aloha izany e. Satria raha lolo vokatra izany izy mety mbola manana hery hafa ambonimbony kokoa. Jereo aminazy efa maty indroa izany. Olona kavitsiana ihany anie ohatr'izany. Iny e. Fa ny fahalalako azy manokana indray a dia mety hozin-drazana no mety mahatonga azy maty mitsangana. Sady raha tsy maty mipitso ny reny izay vao tena mipetraka any amin'izay tokony hisy azy ny fanahiny a. Dia inona ary izany ozy izy alahy mety mahatonga azy hifanosina ka tonga anazy maty beta be. Ka mety ohatra hoe ilay olona nanome fanafody any dadabe any tany ohatra nanozina azy dia nanaranaka ilay izy avy eo. Nefa tsy haiko a. Mety izay aloha e. Azo inoana ihany izany. Mety ho izay mihitsy ka. Mety ohatra hoe tsy nanaritra sorona ilay naka-hody dia nanozina ny ray. Nanao ahoana? Nisy mangirana ihany ve? Ie. Tao zao mba nisy an'ity anarana dialy ity. Dia hito ny meno aty ny adresany. Fa tokony ho jerena ihany sa ahoana? Ndao ary miakary e. Aleo tsy lanilaniana fahatany ny fotoana. Ka aiza le toerana? Any Mahazo Arivo. Dia aleo any amin'ny Fokotany aloha e. Mety itsy izany ilay trano nitenen'ny président. Tanàna mitokatokana kely ozy izy. Itsy tafo-bozaka kely itsy ve? Ohatran'ny tanàna ola ry izany a. Nefa andao aloha nantonana ihany e. Ody eo. Vavady mivoa fotsiny lesy io fa tonga dia midira. Oay, mianjera ity dia vavady. Efa boboka koa izany azo izany. Izay ary ny lahy. Ahoana ny anareo izay ry tovolahy? Misy tadiavina nga? Tsy izany tompoko fa saika hitady monsieur Dialy zahay. Ato manko no natoro amin'ny Fokotany anay. Dialy? Fa ho tadiavinareo atao inona izy? Misy hafatra saika olazainay azy. Tara kely nareo anaka. Fa vao lasa izy izany. Dia lasa izy. Lasa tsy verina tsony izy. Maty izany. Dia maty oviana. Tamin'iny herinandro iny tena olona tsara fanara i Dialy. Fa ianao moa izany ninona ny ratsy mahadiso? Zavy ny antaniny lahy. Olona nitaizaza ery kely tia. Eny ary e. Angatadalana aloha ngamban'izay fa le... Hay le vavady. Aleo efa tsy maninona. Efa vatapata mivadika efa maty efa ela manko izy io. Hosolokan'le voavy nasiana ny Dialy iny izao. Zay ary e. Dia misaotra betsaka.
Ndao ary. Dia ahoana lesy zany le? Enjana koa ty resaka ty ka. Hita ho lesy. Finary ty resaka ifiko ty e. Sady tsy amela ny asy mode mihitsy ve lesy? De tsy haiko lesy ka. Dorangany de atory amin'izay de raha piso hita indray toy amin'ny fitadiavana. Dia ahoana nefa? Aiza no hitady? Tena tsy haiko mihitsy ny lesy ry tanteraka avy any alina mitondra fisainana. Misakafo aloha tsika dia matory dia mieritreritra avy eo. Ndao indray ariko. Voko tsara, fandriana mandamandany ery a. Zay lofa tavandrimandry alaka. Tafandrimandry ary mira. Mira. Marary be koa ny lohako le. Ohatray. Tanteraka fa maninona koa ty tsika mifaritra eto ambony seza eto? Ary inona le ty zany fofona maimbo be zany le? Izy lisany. Ianao ve le dialy? Izy io matao maimbo be ohatr'izany. Nalefa ny asa mode zay. Tsy nalefa ny asa mode indray zay ka. Ay, iasa mode. Zany ve tsy le de volom-pandray paky ty indray zany? Izy mihitsy ka. Fa mitady an'le ivoko zay fa hoe ianao no nahita an'le izy farany. Raha tety aminay iny efa nampiasaiko. Inona ny antony nahafaty ana farany? Azoko le izy de mifinondro sareo voangy. De variana nitady amin'ny voangy de avy eo mifinondro sareo. Mora loatra raha hitantsika le ry de tany amin'ny ry marina le izy. De ahoana indray zany zao? Raha azoko tsara ane zany de nareo anatin'ny fikambanana maso be tsy mahita. Zay raha vaza raha nyresaky asa mode a. Avy aloha ivelan'ny zao zavatra rehetrarehetra zao e. Tsy te handray anjara amin'izany adiady lisany zany a. Zay koa ary ne. Fa vao aloha zay de avy eo miresaka tsara. Tsy mihetsika eo lisany. Raha ny zavatra rehetrarehetra efa niainako a, tokony vonoko lisany. Fa tsy te hanao an'izany ntsony a. Efa manana tanjona hafa amin'izao. Tonga de milamina zany e. Tsara ne manana tanjony e. Le tiako mangina le selama maty eo tsika amin'ny farany. Teneno iasa mode fa efa nalay maso be tsy mahita le izy fa tsy aty tsony. Besaka ny olona efa maty noho iny. Raha mbola te hiainy lisany a, aza mitaditady an'izany ntsony. Ty misy antsy de ajaniko eto amin'ny tanany Mira ny anarako de izy ny tanteraka. Aiko ny anarany lisany. Efa narahako foana ne lisany ka hatrany an-trano mikaiky. Misaotra betsaka. Avy aloha fa raha mbola hitako lisany mitsamo aorianan'izao de tonga de vonoko a. Tonga de mazava be zay. Fa tena maimbo le ry a. Tena saika iteny mihitsy aho fa natahotra novonoiny le ry teo. De para zéro indray zany. Andao mihitsy ny aloha andeha de hita indray zay lazainy asa mode. Tsy tsara ho antsika koa mantsy raha ohatra hoe lasa maso be tsy mahita le ifoka. Asa mode zao any efa miasa saina be.